Alaka nisy patelopolo ny volana aprily taona enina amby roapolo sy arivo manaraka ny araba toko lasitsipoko vavy ary makatsitakatsika manaraka ny televizionna malagasy amin'izao alinalina izao andray vahiny isika atao anatin'ity fandarana manoka ny televizionna malagasy ity iresaka ny voalohan'ny volana mai fetin'ny asa tafiditra ao anatin'izay tanteraka ny ambiance eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao satria dia mivonona fantatra amin'izany fankalazana ny ray mai izany i Madagasikara mampikambana antsika ao anatin'ny OIT manambahiny isika araka nambarako teo ato amin'ny akavanako ato Ramatoa Ravelomahatra Rojo Mampionina izy no tale général ny asa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao anatin'ny ministeran'ny asa ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana eto amin'ny akaviako kosa Andriamatoa Fama Razafy Mahazo izy no secrétaire général lefitra eo anivon'ny SSM na ny solidarité syndicale de Madagasikara ny iraisany izy mianada dia samy ao anatin'ny komity mpiarakara ny fankalazana ny fetin'ny asa amin'ity taona enina amby roapolo sy arivo ity avokoa miarabanao miarabanareo ny télévision malagasy ary tonga soa eto amin'ity plateau ity resadresakitsika ao anatin'ny minitra vitsivitsy miarabanao namana natao ary miaraban'ny vahoaka malagasy izay manaraka an'izao fandarana manokana izao miaraba camarade Nathan miaraba ny mpanaraka an'izao fandarana izao indrindra fampiasa malagasy manerana ny nosy resaka ny fetin'ny asa isika araka nambarako teo fampatsahivana fotsiny angamba aloha atomboako ny fandaharana hoan'izay tsy mahafantatra dia tany amin'ny taona efatra amby valopolo sy valonjato sy arivo no nisy voalohany izany fangatahana syndikaly ho an'ny fetin'ny asa izany tany Amerika izy io no nanomboka tany amin'ny taona sivy amby valopolo sy valonjato sy arivo no tonga tao Frantsa ity hetsika syndikaly fangatahana ilay ora valo ao anatin'ny andro no ny atombohany tamin'izany taona efatra amby valopolo sy valonjato sy arivo izany amintsika amin'ny teny izao dia saika mankalaza izany fetin'ny asa izany avokoa izao tontolo izao ary tafiditra ao anatin'izay araka nambarako teo i Madagasikara Ramatoa tale général ny asa ny fanontaniako voalohany dia hoe misy lalàna ve eto Madagasikara mifehy tontolon'ny asa mifehy ny mpiasa mifehy ny mpampiasa mahafantatra izay zoan'izay ve ny mpiasa malagasy ia misaotra namana natao amin'izay fanontaniana izay araky ny mahampikambana antsika eo anivon'ny fikambanam-be iraisam-pirenena momban'ny asa dia misy tokoa ireo convention internationale du travail izay fototra hametrahana ny lalàna rehetra misy eto Madagasikara izay nakatoavin'ny Madagasikara moa ireo convention ireo raha iresaka fotsiny tsika mahakasika an'ity premier mai ity dia mahakasika ny fahalalahana ara-syndikaly zany ny fifanarahana iraisam-pirenena izay misy dia ny convention 87 ary misy koa ny convention 98 izay hipetrahan'ny fisian'ny dignité sociale fototry ny fampandrosoana ny tontolon'ny asa eto Madagasikara mifehy manokana zany fifandraisana eo amin'ny mpampiasa mpiasa ary ny fanjakana fifandraisan'ireo zany ao anatin'ity tontolon'ny asa ity ho ato aminao ngamba hoe amin'ny maha-syndikaliste anareo araka nefa nety teo tamin'ny taona efatra amby valopolo sy valonjato sy arivo ny siny fankadradrana ny fetin'ny asa ity dia ray fangatahana syndikaly no nahatonga izay atsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mahafantatra ny zony ve ny mpiasa malagasy sady miasa fotsiny satria tia hamelon-tena tia hamelom-bady tia hamelon-janaka ary tia hivelona mitovy amin'ny olon-drehetra fantany ve izay zony izay tsara tokoa aloha mampatsiahy fa natao Frantsa aza dia efa tamin'ny taona sivy amby folo sy sivinjato sy arivo vao nankatoavana teo anivon'ny Sénat frantsay ny lalàna mametraka ny voalohany volana mai io fetin'ny asa io ho andro tsy fiasana nefa andraisana karama nefa niaraka voalazanao teo camarade Nathan tany amin'ny efatra amby valopolo sy valonjato sy arivo enina amby valopolo sy valonjato sy arivo no misy ny hetsika syndikaly ary namoizana aina mihitsy ka nahatonga ny lokona syndikaly ho menamena tahaka an'izao hiadivana an'io le ora valo iasana zany hoe ny efatra amby roapolo ora zany zaraina telo valo ora voalohany iasana valo ora faharoa
atoriana ry valora fahatelo anaovana fikaroana zay ratsarana amin'ny fiainana mahafantatra azy olo hoe mpiasa malagasy zay indrindra no adidiny syndicat zay ny zoa tsy mandeha rery amin'iny mpiasa fa voasoratra trany a mifandrinadalana ny zo sy ny andraikitra ary io a de voafaritra mazava ao anatin'ny lalàna na momba eny eo amin'ny faharetany asa zay atao momba ny fisondrotany eo amin'ny asa zay atao ary indrindrindrindra fatoran'ny andraikitra ny mpiasa hoe zao ny andraikitra miandry anao a eo amin'ny asa ataonao raha te hisitraka ny zonao ianao ny olana de voalazanao tsara mihitsy ny teo hoe amin'ny firenena takany Madagasikara sahirana ny olona miditra eo amin'ny sehatry ny asa de zara aza misy asa atao ka ninona fifanarahana atao ampidirana tsy mila mamagy akory fa de hoe zay idirana ny asa no atao de rehefa tafiditra ao mianao anatin'le izy vao tonga saina hoe hatray avy so ny aviko zao fifanarahana zao ka eo indrindra le mahatonga ny syndicat manezaka mafy mampahafantatra ny zo tokony hisy traham-piasa ny andraikitra tsy maintsy miandry ny mpiasa mifandriridalana amin'izay koa ny andraikitra sy ny zony mpampiasa ny andraikitra sy ny zony fanjakana manoloanan'ny mpiasa zany de ireo zavatra ireo a andraikitra lehibe miandry ny syndicat ary anisany a io fetiny volana fetiny asa akarazany eto Madagasikara raha bitro io a de ezahana ny hoe ifanankarozan-kevitra eo amin'ny syndicat sy mpiasa amin'ny ankapobeny nabaranateo fa zay ny adidy lehibe miandra ny syndicat mbola tsy natao zany le fampahafantarana ve sa izao tsika zany zay vao hiditra am'izay ampahafantatra hoe ity ny zony mpiasa ity ny azony atao ity ny tsy azony atao eo anivo zay setry ny asa izay zay indrindra matsy mba tonga ny SSM milaza hoe mitohitolona satria misy adidy tokoa mbola tsy vita ray andro natomboka fa mbola mandeha ny ezaka tsy kelikely tadito tsara natafa ny mbola tsy ampy roapolo isanjato ny mpiasa malagasy no misehatra ao anatin'ny syndicalisme amin'izao fotoana zao ary moramora kokoa nefany rehefa tafiditra ao anatin'ny syndicat mpiasa ny fanakalozana sy ny fanabeazana eo amin'ny lafiny momba zay zo mpiasa zay mba tsisy le fiheverana hoe zay tena ho atao de ho atao zo tsy tokony hisitrahana dia edivanao hisitrahana de sahirana be tsika am'izay fotoana zay misy ray zo tena tokony hisitrahanao nefa tsy fantatra hoe tokony hisitraka no izo io a anome ohatra raha ohatra ka sitraka ao mananjo mpiasa zany a zay vao voafaritra ny lalàna raha vehivavy ohatra hoe hiatrika fiterahana de voafaritra ny lalàna hoe zao volana melohan'ny daty aterahanao ianao a de fa afaka miala sasatra de zao volana ndray orinan'le daty aterahana de am'izay fotoana zay keo anao a mbola afaka miala sasatra mikarakara n'le zaza manana ora ihany ko izy a ho amin'ny fampinonoana ny zaza zay naterany lehilahy koa zany zao a efa misy an'izay congé de paternité zay fa faritry ny lalàna zany fa raha ohatra ianao ka tsy mahafantatra n'izy de mety mandeha ho azy fotsiny na tady zo hafa koa ianao hoe asa tsy fantatro na manao ve ny marary nitaizanao ve ny marary de angataka sy hidikiny ianao hoe mangataka tsy fiasana no ohatr'zay nefa tsy voasoratra ao anatin'ny lalàna zany zavatra zany ka zay no mahatonga antsika hoe fanakalo hevitra foana ao anatin' zany zo syndicale zany raha matao tale généraly ahoana ny enahoanareo anivon'ny ministera ahoana ny fahitanareo n'lay hoe fahafahana manana zo eo anivony sehatry ny asa de efa nisy ve na mieritreritra ihany koa ny ministera mba hitondra ny fampahafantarana an'izay hoe inona ny tena zoan'ny mpiasa ahafahany misitraka an'izay tokony hisitrahany amin'ny asa zay ananin'ny androny mandritry ny tontolo andro ia ao anatin'ny ty fitondrana foana vozany ty moa ao anatin'ny vinan'ny ministera ny asa ny fampananana asa ary ny asa-panjakana na ho an'ny sehatra miankina amin'ny fanjakana na amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana ny ministera zay tarihan'ny Andriamatoa ministre Denis Franconio Mac
dia efa misehatra tokoa amin'izay fampahafantarana ny zoan'ny mpiasa zay. Misy ny institution nationale du travail izay misehatra manokana amin'ny fampiofanana ny eny anivon'ny orinasa mahakasika ny didy aman-dalàna amin'ny sehatry ny asa. Eo ihany koa amin'ny alalan'ireny visite d'entreprise ireny ny inspecteur du travail sy ny contrôleur du travail dia manana didy aman'andraikitra mampafantatra ny mpiasa sy ny mpampiasa mampatsiahy hoe reto ny didy aman-dalàna voafaritry ny lalàna zany mahakasika ny zoam-piasa. Eo koa ny obligation an'ny mpampiasa. Ankoatran'izay dia misy ihany koa amin'ny fanatonana eny anivon'ny inspection du travail ny fanomezana conseil zany mahakasika ny didy aman-dalàna ny fampiarana zany amin'ny iainan'ny mpiasa andavanandro na ho an'ny mpampiasa zany na ho an'ny mpiasa. Zany hoe efa hatramin'izay no nanao an'izay ny ministera amin'ny alalan'ny eo amban'ny fiahin'ny ministra zany sy ny direction générale du travail manokana moa zany no tena miadidy an'izay. Sary vaovao hitantsika eto amin'ny télévision malagasy zao satria ny hatramin'izay ny sary fantatry ny rehetra misolo tenany malagasy rehetra to miteny an'ity hoe ny syndicat miady lava amin'ny ministera mitaky dia ny ministera ilay mody marenina indraindray misy ihany mamaly fa mety mamaly amin'ny ampahany ilay fangatana syndicale amin'ny tindray mitoraka ity sika ny syndicat sy ny ministera ataontsika hoe misymbiose na mifamatotra hikarakara ny etsika ny voalohany volana May mba azonareo mianada tenenina ve hoe inona ny antony nahatonga ity fifanatonana ka hikarakara etsika iraisana ity. Mahakasika an'izay raha nandinika tsika tao anatin'ny fametrahana ny fanavaozana dia ny hery syndicale ny tena nahazo sehatra tao ary manao zava-dehibe an'izay ny fitondrana fanavaozana zany ao anatin'ny fiainona ny syndicat eo ihany koa ny patronat tsy adinitsika ao anatin'ny fampiroboroboana ny dinika sosialy zay eo arak'izay niteneniko teny ambolohan'izay hoe nankatoa ny fifanarana resam-pirenena mahakasika ny fahalalahana ara-tsindikaly isika dia ny fitondrana fanavaozana dia manaja tanteraka ny didy aman-dalàna ary tena mampiroborobo an'izay zay no nafahana araky ny consigne avy amin'ny monsieur le ministre ihany moa dia zay hoe mandray an-tanana ny ministère amin'ny coordination fandrindrana zany ty célébration ny premier mai ty hitondra koa ny tantsoroka ary izy io dia tena tsy hoe ny ministère no lidy fa tena hoe hiaraha-manana ny célébration ny premier mai zay no isinay comité mpitatana miaraka amin'ny syndicat ny travailleur na ao amin'ny sehatra miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana zay dia ho amin'ny fampiroboroboana ny zofototra zay tsy ahivina eto monsieur natao fa ao anatin'ny programme zay hovelabelarina io dia isy ny dinika endrika dinika sosialy ahafahana mihaino hoe inona ny tena atantin'ny syndicat ny travailleur eo mihaino ny patronat satria solo tena ny patronat eo ihany koa mihaino ny avy amin'ny fitondram-panjakany isy zany ny échange dia le tena le dinika sosialy araky ny tokony ho izy no hitantsika ao amin'io premier mai io zay mampiseho an'izay hoe tena ho amin'ny fampandrosoana ho amin'ny fanavozana dia tena misy tokoa zay fiaraha-misalahan'ny telototo zay ny mpiasa mpampiasa ary ny fitondram-panjakana. Raha izay fanazavana tale général zay tsy tanosy-boatanana ny syndicat ny fitondram-panjakana tsapanareo ve zay tsapanareo ve fa maivana ny syndicat zany ao anatin'ity fanjakana fanavozana ity raha mitahany ilay nahitana ny syndicat sy ilay etsika syndical maro samihafa tany aloha tany mangataka an'izao mangataka an'izao mangataka an'izao zany hoe efa ao anatiny ihany zany ny syndicat raha izay voalaza ny tale général zay maivamaivana ve nareo tsikaritra tokoa tanatan fa zao fiarahana isy DGT abosehatra amin'ny plateau TV am'izao aloha dia efa tena miambo zahay
efa mainao anatin'ny fanavozana sady ary na ny akarana TVM aza zay nofinofy aminay zany raha tamin'ny taona lasany nakany fagnatahana alalana azy anao etsika fankalazana ny voalohany volana me tena mivaivay voazo ka itena mitoraka tia de vokatry ny tolona efa nandritry ny taona marina tao syndika hoe tokony isy ny fiaraha-miombonantoka eo amin'ny fanjakana sy ny syndika satria tanjona iray ianangeny tadiaviny fisy fitoniana ara-tsosialy amin'ny alalan'ny dinika ara-tsosialy ary marina mihitsy ny tenin'ny madame DGT tao tsy milidy an'ilay fankalazana izy akory fa lasitra rehefa avitaty amin'ny syndika no ny rahana ny kolokoloindray rehefa avy eo a da ahafahana namoaka ny loha hevitra hoe mpiasa malagasy fototry ny fanavaozana marina antoko ny fampandrosoana zay zany loha hevitra hovoizina rapitso manerana ny nosy tiako ihany manamarika natan fa tsy eto Antananarivo rery misy ny fankalazana voalohany volana me fa akalaza ananany endriko ny any Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Fianaratsoa, Tuliara, Taolanaro ary Antsirabe ivoiany io aloha hevitra io hoe mpiasa malagasy fototry ny fanavaozana marina antoka ny fampandrosoana tena fiaraha-miombonantoka hitany maso zany zao a everahantsika mahitsy hoe zay tsy nenanay a nandritry ny taona maro maivamaivana aveo ianareo maivamaivana ary mbola teo maivana ary tia namora ny asa hatrany a atratrarantsika an'izay tanjo zay ary tsara tokoa no manasongadiny atona fa na ny vondrony mpampiasa azy dia andray anjara amin'izany fankalazana fetiny asa zany karaka ny tenin'ny kamarady DGT teo a dia arahenao daholy ny amin'ny hoe izao lay fifalakalozan-kevitra izao no andrasana izao lalana misotra izao no anohizana tena votiatiny am'izay atsika voalohany volana me inona lay etsika ho karakaraina inona lay tena tanjona ao anatiny na efa nambaranareo teo daholo lay hoe ahafahana mampafantatra ny lalàna zomadalàna momba ny asa eo ihany koa ny fampiraisana ina ny syndika sy ny mpampiasa sy ny fanjakana mety anao ahoana aiza izy io ny atao a dia ilay endrika ivony eto Antananarivo eo ny atao a izavo no atsoina ao anatiny a anao ahoana ny mety fandraisana ny mpiasa-panjakana izay te handray anjara arak'izay dia ho amin'ny célébration amin'ny rapitso voalohany volana mea dia efa misy moa ny programme arak'izay a célébration iarahana izy io miaraka amin'ny mpampiasa ny fanjakana zany zay ho ataontsika eny amin'ny gymnase couvert Mahamasina raha mifandaharam-potoana any a dia miainga eny Ambohijatovo a sy toerana zay ialàn'ireo centrale syndicale hafa ihany koa misy point maromaro amin'ny sivy sasany avy eo a mitanjozotra makeny amin'ny gymnase zany a tokony tonga eo amin'ny 10 mandra-piandry ny fandraisanareo lay autorité sy ny invité dia misy ihany koa zany eo a nefa komity mandray ny antanana ny fikarakarana eo a dia avy eo zany isika misy ny discours zay andraisan'ny avy ao amin'ny syndicat ny patronat ary koa ny fanjakana anjara fitenenana ao ny ministra ary ho avy ao koa andriamatoa premier ministre lehibe an'ny gouvernement raha ny fandaharam-potoana zay le hoe vonina ny eny ny fitondram-panjakana ary fahavononan'izay no ampisehoan'andriamatoa ministry ny asa ny fampananana asa ary ny asa-panjakana ary eo ihany koa andriamatoa premier ministre zay anatrika an'io célébration io a avy eo a dia misy ny plaidoyer ary izy koa zany a ny échange eo le hoe endrika dinika sosialy mihitsiny a ahafahan'ny mpiasa ny syndicat maneho ny heviny zany a ny hoe inona tena andrasany amin'ny fampiroboroboana sy ny fiarovan'izy ireo a fa ny zony a
amin'ny tontolon'ny asa dia mihaino eo ny mpampiasa, mihaino eo ny fitondram-panjakana ary eo tsika mahita hoe inona ny tena mety araky ny zay fisotro ny dinika eo vahaolana hoentina mamaha sy mamaly ny etaetan'ireo mpiasa ohatran'izay ny fandaharam-potoana eo moa ny kamarady avy ao amin'ny SSM kamarady fama anampy ny fanampiny amin'izay tsy voalazako. Za tianytany eo ihany izy anampy a fa tianytany a hoe ilay loha hevitra efa nentinao teo ny mpiasam-panjakana fototra ny fanavaozana sy ny fampandrosoana ilay le zavatra iseho ve aminareo syndicat amin'ny etsika syndicale amaly an'ilay filan'ny syndicat eo amin'ny setry ny asa eto Madagasikara dia ohatrotry ny ahoana ilay izy. Zay mianata ihany moa zao no hitanareo eto fa ny ao anatin'ny komity mpikarakara ankoatran'ny vondrona syndikaly SSM zany dia misy ny vondrona syndikaly CTM ao ny randrana syndikaly ao ny syndicat miray feo ireo zany misy misehatra amin'ny asa-panjakana misy misehatra amin'ny asa tsy makina fanjakana ankoatra ny fanjakana zay ao anatin'ilay komity mpikarakara zany sy ny vondron'ny mpampiasa ina le zavatra hoe tiana tongavana ao anatiny izy ireo kamarady nataha dia itsika miteny zao dia sarotony zany zao ny mpiasa dia amin'ny hoe fanavaozana ary tena hoe fanavaozana marina zao efa isan-tarana iainan'izao ary rehefa sarotiny le izy dia mahasarotiny ihany koa ny miaro azy mba tsy hiova intsony zao fahalalahana zao velona zany ny finoana sy ny fanantenana fa izy tokoa ilay dinika sosialy sy ny fitoniana ara-tsosialy zany hoe convention sociale sy ny paix sociale ao anatin'izao dialogue sociale sy ny paix sociale zany ao anatin'izao zavatra zao ny zavatra ao atao tsy hoe zay tsy voalaza raha pitso dia lamany milamina raha tsy hiteny fotsiny ny amin'ny hoe io lay fitsipika fiam-piasam-panjakana amin'izao fotoana zao io dia efa azo lazainao lany andro na statut général fonctionnaire zany le lalàna 2003-011 taorinan'ny nankatoava Madagasikara an'ilay convention internationale numéro 151 154 dia misy tokony efa hovozana ao anatin'io lalàna io dia efa nisy ny famolavolana ny statut général ny agent public na SCAP io zany zao mbola hiadivana ary ho apetraka amin'ny adevitra hoe mba tokony hiditra amin'izay izy io hodinian'ny parlement amin'izao fivoriana ara-potoana manomboka amin'ny talata voalohan'ny volana me zao mba ahafahana manavao an'ilay lalàna fehany asam-panjakana aloha zany efa misy ankoa sehatra zay fanakalozan-kevitra ohatran'ny CNT amin'ny tsy makina fanjakana CSFOP eo anivon'ny mpiasam-panjakana fa le mametraka tsara ny zoan'ireo sehatra ireo mba ahafahantsika mahita zay le hoe vahaolana ho amfanatsarana ny fiainan'ny mpiasa zay zany zava-dehibe ao anatin'le fiandrasana raha petso zany tsy izahay reorery no hitanao eo fa efa voalaza ny camarade TGT teo moa zany fa ny lehibe fitondram-panjakana raha ny mato premier ministre zany dia ho avy eo mihitsy zava-baovao zany fanavaozana zany ary mila tazonina zany mbola tsy nisy zany hatramin'izay zao zany zay vo isy ary nangatahanay mihitsy ohatran'ireo fankalazana 20 mars reny mandray anjara filoham-pirenena mandray anjara vadin'ny filoham-pirenena ministre ray aman-tono ny lehibe gouvernement dia hoy zay hoe maninona kosa mono dia atao miavaka tsy mitovy amin'ny fankalazana 20 mars ny voalohan'ny volana me fetin'ny asa nefa samy andro iraisam-pirenena daholo io izy io atrehantsika zany zavatra zany raha pitso dia manasantsika rehetra araka voalazany camarade TGT teo dia amin'ny folony lanonana manomboka ho amin'ny kianja mitafiny Mahamasina ka misy diabe aloha ialohavan'izay misy miaingana tany menabe any amin'ny 67 hectara atao bibliotèque nationale atao Pefoloa
any ampandinomby any ao akaty fotsy dia eo ambonjatovo amin'ny sivy miainga dia tonga ao amin'ny kanja mitafiny mamasina amin'ny folo efa misy mpandray atsika eo efa misy mpandamina ao efa misy fanetananao a fa hiavaka manokana io fetiny azy io amin'ny mahafety azy aloha voalohany indrindra miavaka manokana io fetiny azy io amin'ny maha fahalalahana ara-tsindikaly azy koa faharoa satria andray anjara fitenenao daholo ireo vondrana sindikaly a voalaza teo reo. Tsy azo ivalaparana ny fotoana satria fa elaela ihany tsika zay ny fampiresaka teto faraparanantsika ny resaka inona no afatra avy aminareo mianadahy mitrotrotsika ny mpanaraka ny fandarana amin'izao alinalina izao a satria fantatsika ihany ny fanambara ny avy ato amin'ny syndicat teo fa tsy eto Antananarivo irery ihany no isy an'izay hetsika izany koa fa isy ihany koa ny hetsika fankalazana izay volana voalohany volana May izay a ho an'ny faritra maro eto Madagasikara Ramatoa Tania Jeneraly. Ia, arak'izay hoe fankalazana ny fetin'ny asa zay dia manetana ny mpiasa indrindra ny syndicat izay omekasina amin'io voalohan'ny volana May fetin'ny asa io a anetsika ny namana ho avy maro amin'ny fankalazana eo ny ampisehovatsika fa Madagasikara dia tany ny fahalalahana ho an'ny faneho-kevitra ara-sindikaly tsy misy teritery ao anatin'izao fanavaozana izao asehoantsika ny Madagasikara ray manontolo zany asehoantsika ihany koa ny firaisambe iraisam-pirenena dia mahatoky tsy mindro zahay fa fetintsika io satria izay zao koa namana natao dia anisan'ny mpiasa fetinay io fetintsika ary fetin'ny vahoaka malagasy rehetra satria ny asa ny mpiasa ny tontolon'ny asa zany mahafirenena ny firenena ny fampandrosoana dia mino ahako fa ho avy maro sika ary afinaritra io fankalazana io ary isaorana manokana an'Andriamatoa filoham-pirenena izay manome ny toromarika rehetra avy any amin'ny lampany amin'ny hoe tokony manahoana sy manahoana ny fifandraisana amin'izany sehatry ny asa zany ny fifandraisana amin'ny syndicat ny patronat ary isaorana manokana ihany koa n'Andriamatoa Premier Ministre lehiben'ny gouvernement sy Andriamatoa Ministry ny asa ny fampananana asa ary ny asa-panjakana. Honorable avy ato amin'ny syndicat inona ny afatra? Mpiasa malagasy fototry ny fanavaozana marina atoko ny fampandrosoana ankalazana izany tsika manerana ny nosy araka nambarako teo ao nareo any Degoa efa ny secrétaire général namana ao amin'ny SSM miara-mamolavola aminareo io fankalazana rapitrio ny any Tomasina efa ny coach ny SSM izay anatoerana mahajanga Fianaratsoa izay metsiketsika dia metsiketsika mihitsy ny coachany eo Tuliara Tolanaro Atsirabe io loha hevitra io ny eto Antananarivo efa nambara teo ary dia mino isika fa tsy andalo fotsiny io fankalazana voalohan'ny volana May rapitrio fa ivotra tokoa ilay tanjona lehibe ny faniritsika lehibe mba ho totosa araka nambarany kamarady DGT teo mamerina sy manatitra ny fisaorana Andriamatoa kamarady Nathan sy anareo ato amin'ny télévision malagasy zay mpiasa ihany koa ary mino izay fa anatevindarana enareo amin'ny voalohan'ny volana May isaorana ny fanjakana izay soloanao teny eto kamarady DGT mampita fisaorana amin'ny Andriamatoa ministre ary isaorana ny fanjakana amin'ny campagne Andriamatoa filoha fanavaozana ny république kamarady président kamarady premier ministre isika mpiasa rehetra syndicaliste rehetra na tsy ao anatin'ny syndicat na ianareo mpisondronono asaina avokoa isika rehetra na faritra rehetra any dia ankalazana io fetin'ny volana May isika satria ny fetin'ny asa tsy fandehanana manjono tsy fanasana lamba tsy fanaovana zavatra hafa fa tena fivoahana ao an-trano mampiseho hoe reto ny mpiasa reto ny tokony hisitraka zony reto ny mendrika zany atao hoe fanavaozana marina sy fampandrosoana zany eto am-pamaranana kamarady Nathan dia mialatsiny amin'ny feoko satria dia lasa mikarakara be rehefa mbola vo zimo izay androany fikarakarana zany teo mo gripako somary nadalo kely fa milo fa isindy oralina
ataoko hoe samy teny daholo tsika rehetra tsisy madilana hotetehana na mahalana hososoana izay rehetra izay tompolasy tsopoko vavy fa mino fa isika rehetra nanaraka izay fandarana manokana izay dia hipetraka eo amin'ny toeran'ilay rafotsy be minena voanjobory tsy mandalo ny fa tonga dia any atenda izay ta ihany koa tompolasy vavy nanagatonako nyity fandarana manokana ity makasitraka atsika tany tokantrano nanaraka sy nanjoy ny fandarana tamin'ny farana kasitsaka ihany koa nefa reo teknisiana sy mpanao gazety tao ambadika tao niara-ny salady tamin'ny fanatotosana anyity fandarana manokana ity amin'ny manaraka indray sika miaona ao anatiny izany fandarana manokana izany mitoy kosa nefa ny fandarana télévision malagasy manasatsika any tokantrano tsy saraka amin'izany TVM izany veloma tompoko